misaotra ny vahoaka malagasy ray manontolo mifidy tamin'ny 7 novembre iny satria dia efa milaza zany ny famatorana ara-politika an'ilay vahoaka malagasy. Misaotra na nifidy na tsy nifidy ny candidat nitoananay zany hoe Andry Rajoelina zany fa mbananana fitiavany moa izy. Be dia be ihany ireo karazana ino moa resaka fikafika amina fifidianana, mbola betsaka ihany ireo candidat sasany nampiasa fikafika amin'ny fifidianana zany hoe ohatrany somary manao karazana osoka any amin'ny birao fifidianana, mampiasa tsy manara-dalàna any amin'ny birao fifidianana ka reny nge zavatra azo toriana dia alefany amin'ny HCC dia ny HCC mandinika na foanana na tsy foanana ny vato. Tany amin'ny faritra Pandresara Basikely iny zao dia ny olona dia nasaina ny fidy fotsiny na dia tsy nanana kara-panondro ary dia nekena ary ny matsikaiky dia président bureau de vote sy ireo membre mihitsy manosy ny taratasy hoe mahazo mifidy raha dia tsy manana carte d'identité ary kanefany ao anatin'le membre ny bureau de vote io tongavan'ny olona mosoloky milaza hoe comité électoral communal nefa tsy izy mihitsy le comité électoral dia milalao an'le karatra électoral zany dia mizara dia ahitana osoka be indray zany ao anatin'le faritra misy anay le commune misy anay ary karazana osoka mampime ihany satria dia tena le valim-pifidianana tena tsy izy ka dia angataka indray zay any amin'ny HCC anoana fitorofoanana zany ny fifidianana atao anatin'ny commune anankiray iny ko. Na zany na tsy zany tena matotra ny vahoaka malagasy ary mendrika fiderana mihitsy na raha tany amin'ny commune zay tsy nahazahoana vato tsara ho an'ny candidat anay dia tsy dia mifakaiza tsy mifakalavitra ary raha reny karazana projection efa atao amin'ny matematika moa zany le zavatra projection matematika atao amin'ireo isa salan'isa nomeny sen'ireo dia fahitako azy tsy lavitra ntsony ny tena fandresena ofisialy. Le ofisiena ofisialy zany hoe mihoatra na latsaka kely ny enimpolo-isan-jato zany vaton'ny président Andry Rajoelina zay marihana fa tena reharehanay amin'izao fotoan'izao fa mbola tsy miteny hoe ahoana moa zay na tsy mikorotan'izay na miorakoraka fa ampahendrena no iandrasanay le vokatra ofisialy. Ny momban'ny président Andry Rajoelina ihany fa na ny tomboan'ny gara varimarana dia tokony samy tony, tokony tsy fandranitra ohatran'izany mba manao ohatrany nataoko tamin'ny 2013 rehefa mivoaka mivato dia rehefa nandinika dia manaiky ampahendrena zay ny magasy ny gasy dia ny gasy misy fitenenana hoe mahaiza mionona fa raha zany lasa zavatra ampalahelo eto misy fitenenana teny latine zay hoe erare humanum est ary perseverare diabolicum zany hoe l'erreur ny fahadisoana zany misy fa raha ohatra mbola nitatra n'iny dia lasa tena zavatra vokatry ny devoly sy ny demoniaky. Mety manana fahamarihana manokana ve ianao manoloana n'ilay fitoriana ataon'ny candidat faharombesara Rajoelina mampianina hoe mifeno osoka ny fanomanana ny fifidianana izy izay natao anatin'ny fikarakarana tanteraka n'iny tamin'izy mbola mitondra. Erahana aminanaiky nge hoe atao ny fifidianana dia efa niomana momba an'izany daholo io le lazaiko hatrany hatrany tsy vonona angamba ireo zareo avy eo amin'ny candidat 20 fa izy tinge tsy misy an'izany izy mba fahitako azy aloha seny hita amin'ity fifidianana ray nitsorako ity dia nanao zavatra tena mba ara-dalàna somary elaela angamba eo koa dia ny hoe fatahorana amin'ny zavatra ratsy ho an'ny vahoaka malagasy fa ny fahitako azy tsy raha reny zavatra natao rehetrarehetra reny dia tsy misy an'izay zavatra efa ny azo moa raha dia tena mitory amin'izany ary izy tsy dia misy firy loatra le salan'isa azony tena vitsy dia vitsy fa ohatran'ny filamboatsiary fotsiny
mba manaova amin'ny fosport hoe rehefa resy dia maneke resy fa tsy ampiady ny vahoaka malagasy. Hitariny vahoaka malagasy nge tsy hiady a satria nareo tsy lany tsy hiady amin'izany misy ny vahoaka malagasy fa dia endrasan'indray zany a ny 5 taona manaraka zay ireo velonany rehetrarehetra raha tsy tanteraka dia hitan'ny vahoaka malagasy ihany a ny zavatra ataony. Tsy anisan'ny firenena zany a tena demokratitsika eto Madagasikara tsy tsisy an'izany hoe kotan'izany ary zany koa ny tena fanindriko a mba anao ohatran'le fanekena tamin'ny 2013 reny rehefa resy a dia resy raha ny teny ary hoe misy ny zavatra tsy nety misy ny zavatra tsy nety nalefa tany amin'ny CES dia ny CES mety dia zay manaiky an'izany zavatra zany fa raha zany hoe dia eto Madagasikara zany dia tena tsisy tena hoe olona mpangalatra daoly nety sy ngamba tsy zay kosa ary niseny amin'izao fotoan'izao aloha dia angamba ho fahitako azy a mety no niseny tamin'ny 2013. Mitombana be hoe candidat niala teo amin'ny fitondrana no milaza hoe mangala-bato ny mpifanandrina aminy. Mahazo miteny zay tia nitenenina daoly nge le olona ohatra manao fitsipatsipaky ny olona mialaina fa mialaina dia tsy maintsy mba miteniteny dia tsy menana koa velo any teny an'izany dia anao eo anina fa dia amin'izao fotoan'izao koa ary naninona ary lasany an-dafy tapitapoka mbola tsy magnino akory ny valiny dia reto le olona irany eto reto reny zany no amporosihana ohatrany hoe anao tsy mety zao tsy mety zao ka misy fitenenany vazaha io a le chien abois hoe la caravane ny basy zany hoe ny elika mivovoa fa ny maresy dia maresy ihany ka zay fotsiny fitenenana amin'ireny zavatra ireny.